Ankafaliana trano tomboky lasomboky vavy nisy diny indray nitokantrano amin'izao asabotsy atoandro izao ny fandarana journal de l'économie no arahinao vahintsika amin'ity anio ity mpandrarara toe-karena iray Andriamatoa Rivo Rakotondrasanjy izay filoha-hevitry ny antenimeran'ny vatra sy ny indostria eto amin'ny faritra Analamanga izy ihany koa moa izay sekretera jeneraly ny fivi-pamafa idirantsika avy hatrany aloha tahaka ny mahazatra ireo fanadihadiana mahakasika ny lafy ny toe-karena voalohany amin'izany ny vidin'entana teny an-tsena teny araka ny tatitra avy amin'ny na ny observatoire du riz ny andindin'izay avy hatrany. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'ny kilao ny vary amin'ny tany tamin'ny herinandro ho an'ny faritra Analamanga manokana 200 ny fiakarany ho an'ny vary fotsy raha toka 770 ariary ny kilao tamin'ny herinandro lasa niakatra 770 ariary izany tamin'ny ity herinandro ity torak'izany ihany koa ny vary gasy fiakarana 100 ny tsikaritra raha toka 770 ariary ny kilao herinandro lasa izay 770 ariary izany tamin'ny ity herinandro ity niakatra ihany koa ny vidin'ny vary makaluka sy tsipala raha toka 570 ariary izany tamin'ny farany herinandro teo niakatra 220 ariary izany tamin'ny ity herinandro ity folatra amin'ny 12 kosa ny fiakaran'ny vidin'ny kilao ny vary tany amin'ny faritra Tsimotsinanana sy ny Matsiatra Ambony ho ana Tsimotsinanana niakatra 530 ariary ny kilao ny vary raha toka 300 ariary izany herinandro lasa teo niakatra 700 ariary kosa ny tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony raha toka 700 ariary izany teo aloha raha nitatitra avy amin'ny mpanaramason'ny vary na ny observatoire du riz ny fahabetsahan'ny fangatahana tamin'ny faran'ny volana sy ny fiakaran'ny vidibary any amin'ireo mpamongady no anton'izao fiakarana izao etsy ankilany tsy nahitana fiakarana ny vidin'ireo entana sasany ilaina amin'ny andavanandro raha ny teto andrenivohitra manokana 770 ariary ny kilao ny siramamy 370 ariary ny kilao ny lafarinina ary 404 ariary ny litatry ny menaka. Zao koa sika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao journal de l'économie izao araka ny fahafantatritsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao moa eto amin'ny KOLO TV valvolana mahery zao nandrisan'ny filoham-pirenena ny fitondrana embolana ihany koa no nijoroany ny gouvernemanta voaresaka matetika ny mahakasika ny hoe fanetsehany indray ny toe-karena taorian'ny tetezamita teo miditra amin'ny repoblika faefatra tsika amin'izao fotoana izao raha ny hevitry ny mpahay toe-karena izay vahintsika amin'ny ity anio ity manahoana ao anatin'izay lalana makany amin'ny hoe fanetsehany indray ny toe-karena izay ve tsika amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra miaraba ny Ramatokely Nianto ary miaraba ny mpijery ny KOLO TV amin'izao andro sabotsy atoandro zao. Raha mamaly avy hatrany fanontanianao dia ataoko hoe tsy ampiambambana aloha ny lazana hoe tsy ao anatiny mihitsy aloha tsika zao le lalana makany amin'le relance économique. Inona moa no mahatonga ana afaka tonga dia miteny hoe tsy ao anatiny tsika. Tokony isy zany lamina na rafitra na programme na plan de relance économique move misy zay adihevitra be mihitsy no niseho tatoato indrindra fa tamin'ny voatendry ny gouvernement mitondra amin'izao fotoana izao hoe inona marina moa zany zao le plan andeha ho ampiasaina anarenana ny toe-karena eto zay zavatra voalohany zay tao amin'ny sehatra tsy miankina moa na secteur privé efa tamin'ny volana avril 2013 no efa namoaka ny fomba fijerinay amin'ny plan de relance de l'économie c'est ny heverinay fa zavatra maika tokony atao raha vao vantany vao miverina amin'ny laon'ny ny fitondram-panjakana zay misy eto amin'ny tany fanjakana. Misafotofoto be ihany ny resaka satria tsy fantatra intsony na SNRD plan PGE zao tsika nefa dia maheno ray fa misy ny hoe efa manoratra na manao an'le hoe plan national de développement zany hoe tsy mazava zany ny sordalana ao ale zay voalohany indrindra inona no atao fa roa manarakaraka zany rehefa jerena dia mbola anatin'ny fametrapetrahana ny rafitra ny ambara tonga mpanapahikevitra ny fanjakana isatsokajy ny fanjakana amintsika miteny amin'izao fotoana izao mbola maro nomination raha ny akamaroan'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres zay nisy dia mbola nomination ny akabiazy ny mbola hita mihitsy hoe mba tsy teny ataoko hoe mahery nga ohatran'ny hoe miadana na somary mianana kely satria na fanendrena gouvernement fotsiny ara dia fetatsika fa 3 volana taty aoriana vao nitsangana le izy ny raharaha nefa maika ny orinasa efa mba tsy teny hoe mandoalitra efa tena mandady amin'ny tany mihitsy ka amintsika miteny amin'izao fotoana izao dia mila manova lalana ary manova famindra raha ohatra ka tena andeha ho any amin'izay
relance an'le économie zay. Isan'ny adinareo mpandraharaha malagasy hatramin'izay no mety tokony hanomezana vahana ny indostria malagasy amin'izao fotoan'izao anefa raha ny henontsika ombiany ao anatin'ny kabaron'ny filoha-pirenena dia nanambaratra ny izy miantso ireo mpamatsy vola avy any ivelany hiditra eto Madagasikara ao anatin'izay fanetsehana ny toe-karen'izay ahoana ny hevitrareo mahakasika an'izay. Voalohany indrindra aloha raha ohatra ka ny tontolo ny fandraharahana na ny sehatra tsy miankina ataoko hoe tissu économique angany ilazako azy amintsika amin'izao fotoan'izao dia raha mijeritsika eo amin'ny 173 000 ny isan'ny orinasa voasoratra zany na enregistré any amin'ny DGI amin'ny NIF online. Amin'ireo orinasa ireo 110 000 amin'ireo dia varotra daholo, 10 000 fotsiny no industrie ary 3 000 fotsiny no avy amin'ny secteur primaire zany. Ny dikan'izany zany dia mirona be dia be any amin'ny resaka varotra ny tissu économique izay misy eto Madagasikara. Itsika nefany tany manana akora betsaka. Miopapana ny akora eto amintsika eto dia ahondrana brut moa ny filaza azy, exportena brut fotsiny zany reo akora eo satria may vola ny fanjakana, zavatra tokony azo ahodina eto Madagasikara dia noho ny tsy fananana industrie, ny industrie mbola miady amina zavatra ataontsika hoe ny isan'andro ny tontolo andro ny industrie sy ny orinasa dia raha tsy mifamezivezy miaraka amin'ny mpikarakara ny hetra, mitady komandy zany mikasika ny tontolo fa tsy ao anatiny mihitsy zany le hoe mamolavola stratégie ka eo le tsy fisian'le vina na tsy fisian'le plan mazava tsara zay napetraka ny fanjakana hoe itikatra no zavatra ho ataontsika manomboko zao dia mba milahatra amin'ny dolo rehetra ny tsy fisian'izay zavatra zay mahatonga ny isa-tsokajiny isa tokotokony eny dia samy manao zay zavatra hitany fa mety ny rehetrarehetra. Raha ohatra zao anatin'izay 170 000 zay ny entreprise voasoratra ao anatin'ny NIF online any amin'ny DGI fantary fa misy 2 282 500 ny isan'ny orinasa madinika any anatin'ny secteur informel. Ireo orinasa madinika ireo ny lanjan'ireo anatin'ny ireo orinasa madinika ireo zany anatin'ny sehatra informel ireo dia milanja eo amin'ny mamokatra 4 480 milliards d'ariary de valeur ajoutée tany 2012 ary mahatratra amin'ny 24% ny lanjany io raha ny estimation ao anatin'ny PIB any Madagasikara mavesatra be zany ary 36% eo ny valeur ny PIB non agricole misy eto amintsika. Zany hoe tsy mitsombadika tanteraka mihitsy zany le atao hoe varotra ny atao satria misy mpivarotra be dia be eto Madagasikara, misy lobby, misy réseau manavatra tsisy zavatra vokarina mihitsy eto Madagasikara nefa eto Madagasikara misy zavatra ilaina be dia be dia lasa voatery afarina izy mila vola ny fanjakana dia atosika fotsiny ny exportation, l'exportation ireo nefany misy zavatra tokony ahafahana ampiasaina an'ireo zavatra ireo akora eto Madagasikara tsy resaka fotsiny ohatra hoe ny artisanat zao misy 800 000 artisans eto Madagasikara ny 2/3 an'ireo dia ao anatin'le hoe vanary mikirakira rafia ny 700 ny rafia nefany ahondratsika brut. Zany hoe tsika zany le orinasa eto Madagasikara zany dia tsy manana le premier choix na matière première. Itsika nefany dia manao mamporisika ny olona zany iinvestir ao anatin'le asa tanana, mamporisika ny olona koa andeha hanondrana ny velany. Fataro nefa fa raha ny rafia fotsiny ny resahana 10 taona vao mamokatra ny rafia anankiray. Itsika tsy manana plan national akory na dia protection andreo azona rafia zay cueillette sauvage ny akabeazana. Zay le teniko hoe tsy misy amintsika miteny amin'izao fotoana zao rafitra mazava matipaitra hoe inona no tena tiatsika atao ty. Raha ny hevitro za manokana raha miresaka ny hoe investisseur direct étranger nareo teo ny fomba fijeriko ny manokana dia zao za tsy miteny hoe tsy ilaina ny investissement direct étranger satria tsy azo atao hoe ngeza ary tsy azo atao hoe kely le marché local tsy ampy koa le vola misy eto fa move amintsika miteny amin'izao fotoana zao manana an'le tissu économique afaka mandray andreo investisseur étranger ireo eto Madagasikara. Ny zavatra tahorana mantsy dia izao ho avy izy hitondra vola dia tsy afaka miprofite akory le orinasa misy eto Madagasikara an'le
zavatra entin'ireo investisseur reo dia mamorona asa. Le famorona asa nefany tsy tena zay ny tena ataoko hoe finalité fa le hoe investissement tena tokony atao miteraka an'le croissance dia conséquence vokatry le investissement fotsiny a ny famoronana asa ny asa tonga ho asa rehefa miodana tsara le risque. Ny investisseur misy karazany ataoko hoe anankitelo. Misy a le tonga izy dia samititra na inona condition sy règle du jeu misy eo. Misy ndray le hoe hiditra zay a fa dia inona ny kilalao eo a fa dia misadapitra zay. Misy ndray ohatran'ny ataoko hoe ny anglo-saxon raha tsy mazava mihitsy hoe misy système judiciaire mazava mipetraka, misy bonne gouvernance, misy système financier mazava tsara, zay izy a vao hiditra. Ka ny atahorana zany dia ho avy eto ireo olo ireo dia ny tany no vidiny otrandraniny izy dia aondrany. Dia tsika mampiasa misy création na 100 000, 200 000, 500 000 emploi fa avy eo rapatrieny zareo any amin'ny any daholo le bénéfice azony dia inona sisany atsika eto. Zay ny teny dia raha ny hevitray dia ny hoe aleo aloha atanjaka ny orinasa misy eto Madagasikara zay efa miasa, zay efa niaritra ny krizy teto Madagasikara dia afaka mifaninana, afaka miara-miasa amin'ireo orinasa zay tonga avy any ivelany izy raha hitoetra eto Madagasikara. Amintsika miteny amin'izao fotoana izao ny raha ohatra ka mandray an'ireo projet minier fotsiny tsika manafatra izy akoho avy any ivelany satria tsy hoe tsy mahay miompy akoho tsika eto Madagasikara fa ny zavatra misy dia tsy manantsika abattoir manaraka norme dia tsy afaka mividy an'le vokatra avy eto Madagasikara. Ka zay le ataoko hoe ny andraikitry ny fanjakana zany a dia manao an'izay développer an'le tissu économique sy ny environnement économique mba hahafahan'ny mpiatsehatra malagasy miditra sy manao an'le fandrarana miaraka amin'ny investisseur avy any ivelany. Fanontaniana farany angamba ny anisan'ny ahitana ny fanapa-kevitra raisin'ny fanjakana moa lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana na simpantsiana ho an'ny taona 2024 maromaro ireo zavatra niova tao anatin'io mahakasika ny hetra ny eo koa mahakasika ny hetra alaina amin'ny karama sy ny hoe hetra alaina amin'ireo orinasa sy indostria eto Madagasikara mifanaraka amin'ny filanareo ve io lalàna io dia inona ny sosokevitra? Isan'ny zavatra anankiray zay tsy maintsy averina jerena le relance économique zany tsy hoe manao investissement na andao zao ny atao fa misy système mila apetraka zany io ary io système incitatif ahafahan'ny mpiatsehatra rehetrarehetra miasa ara-drariny ary ara-dalàna tsara. Ao anatin'izay système zay zany système fiscal. Izay dia isan'ny raha tao fivopamano resahana efa tamin'ny faraparan'ny taona ireny zay tao anatin'ny propagande efa mba nangataka hoe mba tokony jerena ireo orinasa amin'ity resaka hetra ity. Nangataka mihitsy ary zay hoe maninona kosa moa ny sasany amin'ny sehatra hafa atao ananganana rafitra mihitsy ny fampihavanana apetraka ny amin'izy ity fa maninona ny fampihavanana ny orinasa amin'ny fanjakana ny tsy atao. Maninona koa ny orinasa izay nizaka ny tseran'ny ainy nandritry ny 5 taona na krizy no tsy mba omena na période de grâce fotsiny ara hoe 2 taona na 3 taona dia misy ataontsika hoe amnistie fiscale. Io zany tsy maintsy hita le consensus fiscal amin'ny privé sy amin'ny fanjakana satria fanjakana mila vola. Itsika manana ressources financières betsaka avy amin'ireo projet minier avy amin'izay permis d'exploitation mety mbola omentsika ny erinany ozy hoe misy tokony hojerena any amin'ny famatsim-bolan'ny kitapom-bolam-panjakana fa tsy ny orinasa foana isanandro sanandro nisaka mila vola ny fanjakana dia avy ny fanjakana hoe mila vola hatramin'ny voafarany teo zao tamin'le loi des finances teo nisy an'le hoe masina 2000 ariary ny hetra amin'ny karama latsaky ny 200 000 ariary izay zao zavatra ohatran'ireny zao ny mampieritreritra akoatran'le fepetrany raisina dia ny hoe satria fantatsika efa miantony io fanapahan-kevitra io lalàna io amin'izao fotoana zao move tena no alalinina sy ny eritreretina tsara izay fanapahan-kevitra zay talohan'ny namoana azy sady netin'le tsy fananana fotsiny le tsy fahampian'le vola fotsiny dia hoe aizany mety misy vola azo alaina na azo mbola taksena dia any mandeha
raha ohatra ka herinandro vitsivitsy tatsiorina dia efa hoe aleoloha antony satria miakatra ny maripana etseroa tsy manaiky ny olona menimenina ny olona zavatra iainan'ny olona efa délestage misy olana marobe mianjady amin'ny fiarahamonina mbola isy an'izay hoe dia niembotra ataoko hoe na tsy niembotra ara fa niantona le fanapahan-kevitra ndikan'izany a dia eo le mbola mihambaamba mbola tsy tena hita marina hoe aiza ny asiana ny tongotra aiza ka io raha tsy raisina amin'ny akapobeny mihitsy ny olana raha-drafitra misy amin'ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara fa raha mbola raisina aloha ny hetra raisina ny douane ny faditseranana raisina ny resaka tany tsy raha aminay io a tsy tavoaka fa tsy maintsy raisina amin'ny akapobeny izy rehetrrehetra dia plan global no ifampiresahana important be le ataoko hoe fifampiresahana satria tokony isy débat public ouvert misy hoe inona no atao eto indrindraindrindra fa amin'ny secteur stratégique ohatrany hoe raha ny télécommunication na ny énergie problème ny jirama io any mino fa resaka fanapahan-kevitra fotsiny safidy fa tokony isy adevitra malalaka hoe inona moa zany ny tena tiantsika atao fa zay ny tena tsy ampy eto amintsika eto zany le hoe resaka inona ny tiantsika atao tokony tany alohan'ny fifidianana tany tamin'ny propagande tany dia efa hoe projet de société ohatrany ahoana ny ilaina eto inona les plans de développement ahoana ny tondrantsika azy fa zay moa tsy nisy dia zao vao samy koropaka daholo manao hoe tsy aro ny manoratra ny lisy tsy dia sarotra loatra raha ny fiheverako azy fa le fahavononana le décision le fahasahiana mihitsy ampiatra zay zavatra tokony atao eto amin'le tany sy fanjakana zany no hita hoe mbola tsy ampy mahatonga ana tena afaka miteny zao hoe mbola tsy ao anatin'le relance économique mihitsika fa dia mbola fampitserijery. Andriamatoa Rivorakotosanjy, filoha-hevitry ny anteny Meranovarotra sy ny indostria eto Analamanga, sekretera jeneraly ny FIFPA ihany koa izy sorana naiky ny vahiny teto amin'ny journal de l'économie. Sotrapetsaka. Dia miaraban'ny mpijery KOLO TV manaraka izao famelabelara-kevitra izao. Ny loha-hevitra ho resantsika anio dia mikasika ny fampiasana vola mivantana ataon'ny vahiny. Io investissement direct étranger io dia misy zay zany ny famaritana omentsika azy raha ohatra ka nipetrabolina ny orinasa vahiny mihoatra ny 800 ny lela vola ampiasain'ny orinasa anankiray. Mba atsotsotra n'le famelabelarana zay ataontsika eto dia alay fisarentsaina hoe misy mpiantsehatra anankiroa eo. Ny anankiray zany ilay orinasa vahiny mampiasa ny volany eto Madagasikara, ny anankiray kosa ilay tany mandray andreny mpampiasa vola mivantana vahiny ireny. Izy ireo dia ohatran'ny mpiantsehatra rehetra ihany, ohatran'ny mpandrarà rehetra ihany dia samy mitady ny tombotsony. Ka ny orinasa vahiny zany dia mitady ahazo tombom-barotra be izy rehefa mampiasa ny volany any amin'ny tany zay mandray an'izy ireny. Ny firenena kosa zay mandray an'ireny orinasa vahiny ireny dia manatena fa hitombo ny arkareny. Ny zavatra hita nefa matetika tsy dia mandeha ohatran'izay loatra ny fifanarahana zany na ny tombontsoa azo n'ilay firenena mandray an'ireny vahiny mpampiasa vola ireny. Inona ary ny tokony atao? Ny tokony atao dia misy zany fikarakarana na préparation tokony ataon'ireny firenena mandray mpampiasa vola vahiny ireny. Anisan'izay fametrahana ny didy amandalana ka eo amin'ny mpamolavolana izy ireny dia tsara lanjalanjaina ny fanamorana ny fitoeran'ireny orinasa vahiny ireny sy fanamorana ihany koa ny fomba fiasany zany. Dia eo ihany koa nefany tsy maintsy jerena ny tombontsoa ho an'ilay firenena mandray an'ireny vahiny mpampiasa vola ireny tahaka ny Madagasikara zany dia tsara jerena hoe inona no tombontsoa andrasantsika amin'ireo mpampiasa vola vahiny andrasantsika ireo. Anisan'izany raha ho tonontsika fotsiny ny didy amandalana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha aka ohatra anankiray koa tsika dia eo amin'ny lafin'ny asa zany. Izany hoe eo fametrahana ny lalàna mifeny asa dia tokony ho jeren'ny mpamolavola zany lalàna zany koa ny fanamorana fampidiran'ireny orinasa vahiny ireny mpiasa nefa etsakilany koa tokony ho jerena tsara
ny iarovana ny tombotsoany ny mpiasa izay miasa amin'ireny mpampiasa vola vahiny ireny mba tsy hisian'ny olana zany. Ny zavatra anankiray ihany koa zany dia tsy mba misy an'ireny hoe orinasa madinika na salatsalana na PME, PMI tsika manana ny fahaiza-manao sy ny fahalalana hiara-iasa amin'ireny orinasa vahiny ireny satria izy ireny matetika dia orinasa lehibe ka mila orinasa madinika izy ny salatsalany hiara-iasa aminy anao an'ireo le asa madinidinika zany ilany olona mpiaraka aminy. Zay zany ny zavatra hita mikasika an'izay hoe inona fiantraikan'ilay fampiasan'ny vahiny vola eo amin'ny reny firenena mandray vahiny mpampiasa vola reny eo amin'ny mpampiasa vola vahiny aty amin'ireny tany andalam-pandrosoany reny dia misy zany fenitra tokony ho tratrarina ka ilay firenena mpandray an'ireny vahiny mpampiasa vola reny ohatra Madagasikara zany dia tokony hihevitra foana hoe ahoana ny fomba atao mba samy mahazo na gagnant ilay olona vahiny mampiasa ny volany ahazo ny tombontsoa sy ny tombarotra sy tadiavina fa isika firenena mahantra mandray an'ireny orinasa ireny koa dia tokony mba hiezaka eo fametrahana ny didy aman-dalàna eo amin'ny fanaovana ny fifanarahana na ny contrat mba ho tombontsoa iraisana zany no ivoaka amin'ireny. Dia izay koa no hoentsika manakatona ny fandarana tamin'ity anio ity amin'ny herinan'io tahaka izao indray no fotoana antsika manaraka veloma tompoko.